atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Aza ilazanao aho ry Tompo Andriamanitro, aza magnalavitry ahy, faingana nampiary ry Tompo mpamonjiko. Faly miarabantsika mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo amintsika radio Fagniry 105.4 FM miainga avy aty amin'ny centre social polyvalent Ramsey lycéen Botovasoa Olontsambatra aty amin'ny église iraka katedraly Arabegny atsika jiaby. Tratran'izao alahady faraiky amin'ny telopolo tsotra mandavantaogno amin'ny taogno by andaliagna ampinoagna. Omeny églizy loha hevitry hodinigny sy ho fakifakegny atsika amin'ny herignandro aty dia ny hoe ny didy ho antsika dia hoe tiava. Raha tonga teto antany Jesoa dia namintigny tamin'ny teny fohy ireo didy folon'Andriamanitra amin'ny teny hoe tiava ny Tompo Andriamanitra amin'ny fona manontolo ary tiava ny namanao tahaka ny tegnanao. Ny tenin'Andriamanitra aroson'ny églizy amintsika niany na ny boky Deutéronome na ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo na ny evanjely nosoratan'ny Masindà Marika samby magnambara ary magnazava amintsika ny tokony ifankatiavantsika atsika samby olombelogno. Akory moa ataontsika ho tia izy Andriamanitra tsy hitantsika maso raha atsika zay miaigna agnatin'ny fiarahamonigny, atsika izay lazaigny fô fianakaviagna raiky no manao toy ny valalan-karogno zegny ke mifanipatipaka tsy mifankatia. Amporisiny églize atsika mba ifankatia marigny. Ho tandrignasantsika amin'ny fampianaran'ny archevêque antsika ny famakafakagna loha hevitry namezan'ny églize atsika niany. Ndao ary arahantsika zegny ke asa misaraka amin'ny radio Fagniry. Vaky teny masina voalohany, boky Deutéronome, toko fahiny. Tam'izany andro zany, niteny tamin'ny vahoaka i Moizy, nanao hoe, matahora an'Andriamanitra tomponao ianao, sy ny zanakao, ary ny zanaky ny zanakao. Ary tandremo ny didy amandalany rehetra, nandidiako anao. Amin'ny andro rehetra, hiainanao, mba
ho alavena ny andronao. Koa henoa izany ry Israely ary mitandrema ny mba hanatanteraka izany, mba ho sambatra sy hitombo isabe ianao any amin'ny tany tondra-dronono amatantely. Araka nolazain'ny Tompo Andriamanitry ny razanao anao. Mihenoa ry Israely, ny Tompo Andriamanitsika dia izy ihany no Tompo. Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Ka ho ao amponao izao didy omeko anao izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorina ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Toko 7. Ry kristianina havina, maro no natao mpisorona tamin'ny testamenta taloha, satria tsy navelan'ny fahafatesana aharitra. Fa i Kristy kosa maharitra mandrakizay, ka manana fisoronana tsy manam-pifandiasana. Noho n'izany koa, dia mahavonjy marimarina izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy ireo. Eny tokoa, dia
mpisorombe toy izao no sahaza atsika, masina, tsy manantsiny, tsy misy pentina, voavaka amin'ny panota, voasandratra havo noho ny lanitra, ary tsy mila hanolotra sorona isanandro toy ny mpisorombe hafa ho an'ny fahotany tenany aloha, dia ho an'ny vahoaka koa. Fa indray mandeha monja, izy no nanao izany tamin'ny nanolorana ny tenany, dia hampy, satria olona zoim-pahalemena no hatsanga ny lalàna ho mpisorombe, fa ny teny ny fianihanana taorian'ny lalàna kosa dia nanendry ny zanaka, izay tonga amin'ny farafanaperana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Misaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nisoratan'ny Masina Marika ao amin'ny toko fa 12. Tamin'izay andra zegny nisy mpanao ara-dalàna nagnatona an'i Jesoa ka nanontany azy izay voalohany amin'ny didy rehetra. Ary Jesoa namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mienoa ry Israely. Ny Tompo Andriamanitsika no an'ny tompo tokana, koa tiavo ny Tompo Andriamanitra amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fagnainao manontolo sy amin'ny saigninao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Izany ny didy voalohany, ary ity no faharoa mitovy aminy ihany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tegnanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dio le mpanora dalagna taminy. Tsara izegny ry mpampianatra, marigny indrindra ny nilazanao fa tokana Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ka nity azy amin'ny fo manontolo, amin'ny fagnahy manontolo, amin'ny hery manontolo, ary nity ny namagna tahaka ny tegna dia lehibe lavitry noho ny sorona dorina rehetra sy ny fagnatitry hafa rehetra. No nitan'i Jesoa fa namaly tampahindregna izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitry ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatram'izay dia tsy nisy ologno sahy nagnontany azy intsony. Masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, rehefa nandinika momba ny fiainako avy isika tamin'ny alalan'ireny fankalazana nataosika ireny, dia ny fankalazana ny fetin'ny olo-masina rehetra, ary nandinika ny fiainako avy ihany koa isika tamin'ny alalan'ny fibanjinasika reo avatsika ny alolalana-sika tamin'ny 2 Novambra teo. Izao alahady izao, alahady voalohany ty volana Novambra ity, volana Novambra izay etrehantsika zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena no anoloran'ny Eglizy ary ireo vakiteny anankitelo izay azo lazaina fa mametraka tokoa ny fototra ny maha-kristianina sika, ny anjara toerany izany hoe fivavahana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary dia mifanaraka tsara amin'ny fehi-kevitra izay nasongadina tamin'ny sika niara nanao ny filan-kevitra pastoraly ka nametra sika ny hoe aoka ho taranaka mpanorina isika, ho mpanorina
tranon'Andriamanitra ho eglizy olona velona, ka izay indrindra manantena isika fa firososika lalindalina koa amin'izany izao volana novambra izao, ka izay indrindra ny lohevitra tiany eglizy ary ho saintsaintsika dia ny hoe ny fototra ny fiainansika dia ny fitiavana no ahafahasika mampivelatra an'izay fifandraisasika amin'ireo tontolo zay nilazaisika tontolo mahaolona, le tontolo telo zay mamaritra ny mahaolona atsika, kanefa indrisy araka ny voalazasika simba ny fifandraisasika, potika ny fifandraisana amin'ny tontolo iainasika dia ny zavaboary, simba ny fifandraisasika sambysika eo amin'ny tontolo mpiainasika, simba ihany koa ny fifandraisasika amin'Andriamanitra dia ny tontolo mpinoana, ka ny anarenana an'izay ny fototra an'izay ary zay ny anjara toerany ny fivavahana dia ny fitiavana miainga avy amin'ny finoana ka manentana an'izay fanantenana zay. Tsara ary alohany hamakafakasika an'ireo lohevitra atolotra ny tenin'Andriamanitra izery izay hevi-diso matetika mamitaka asika mikasika an'izay hoe fivavahana izay. Ny heveritsika matetika ny atao hoe fivavahana dia fanatanterana ny fomba mpivavahana vavaka, ireny sakrifisy, ireny pelerinage ireny fanaovana devotion isan-karazany ireny, marina anisan'ny fivavahana ireny ary fitaovana manampy asika amin'ny fivavahana, fa sy ireny ny tena fototra ny fivavahana. Karaha izay ihany koa sy fanatanterana ny didy fosiny ny fivavahana. Matetika isika dia manao fanatanterana ny didin'Andriamanitra sindrisy, marina izy zay, fa ireny fahafantarasika ny didin'Andriamanitra, ireny fiainasika ireny hoe fanaovana ny sakramenta ka mahatonga atsika manao vitako zao sy ampy ireny, fa ny tena fivavahana dia isika mirindra ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, mirindra ny fifandraisasika amintsika samby isika, mirindra ny fifandraisasika amin'ny zavaboary araka ny voalazasika teo. Ka ny fototra an'izay dia ilay voalazan'i Jesoa ao amin'ny evanjely dia ny didy anakiroa, zay didy anakiray ihany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana amana. Izay ary ny foto-kevitra amin'izao lahady fa 130 mandavan-taona izao, ka andeha ary ry kristianina ava-malala sy izay rehetra afaka mitandre an'izao famakafakana ny tenin'Andriamanitra izao ho alalintsika izay foto-kevitra izay. Ny vaky-teny voalohany dia mametraka sahady ary ny fototra an'izay ny bokon'ny Deutéronome, mianoa ry Israely sy afaka ifampatoky tokoa isika, sy afaka ifankatia raha sisy an'izay finoana izay. Ary ho an'ny baiboly aza, ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra tsy mba nisy zany fiekempinoana ohatran'ny mahazatra sika ka tononisika ireny, fa ny fiainona ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe finoana, zany hoe ny mampiditra ao am-po sy mitandre fosiny zany, fa mampiditra azy ao am-po tahaka nataon'ny Masin'i Maria mitahiry izany rehetra izany tao am-po. Ary dia izay ny loha laharana voalohany indrindra amin'ny izay fiainana fivavahana izay. Ary izay ny ampianarin'ny Andriamanitra tamin'ny vahoakan'i Israely, zava-dehibe tokoa zany ny fianona Shema Israely, zay moa ny filaza azy, enoy ry Israely, toetra tsy maintsy ananany mpivavaka rehetrarehetra zay, zany hoe ny fahaizana miaino ary miaino an'Andriamanitra voalohany indrindra, miaino ny teniny, mahay miaino ny manodidina anao, ny manimba ny fiainasika amin'izao dia sy ny fahaizasika miaino. Matetika aho no mamerimberina an'ity satria hita amin'ny fiainana andavanandro raha misy vanim-potoana, misy écouteur
zany hoe zavatra atao amin'ny sofina enona de zao vandim-potoanasika zao, kanefa noho izay fisiany zay écouteur zay de sy afaka mifampieno tsony isika fa mieno ny tenasika, mieno zay mahafalifaly zay manaitra asika amin'ny alalan'ireny hira na fampianarana sy haiko ao amin'ny alalan'ireny écouteur reny ka sy mifampieno tsony ka azagaga isika raha simba ny tontolo mpiaina asika satria sisony fahaizana miaino. Ahitasika zany eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, hitasika zany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, hitasika zany eo amin'ny fiainan'ny firenena, hitasika zany eo amin'ny fiainan'ny eglizy. Mila fahaizana miaino izao andro izao, zay ny fototra ny fifandraisana ary de hitasika zany sy mahay miaino ny tontolo iainana isika satria tadiavisika ho fitaovana ho ansika ny tontolo iainana ka ataosika azahoana ny filana fosiny ka hitasika potika koa ny tontolo iainasika. Ny tontolo pinoana moa dia hitasika ireny sy fahaizana miaino reny dia manjary mikorontana ny tontolo pinoasika ka arak'izay ary ampianarana ny eglizy amin'ity alahady faraika amin'ny 30 mandavataona amin'izao hidirasika amin'ny volana novambra izao, volana araky nylazaisika teo zay hoisy ny fifidianana dia fototra lehibe amin'ny fiainansika, ny fiainana andavanandro, ny fahaizana miaino ary zay ny lalana amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny dingana faharoa dia io ambaran'ny evanjely zay vonrenesika teo ka nampianarin'i Jesoa antsika fa fitiavana ny fitiavana ny namana, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Azo lazaina zany fa fisipoka volamena ho an'ny fiainansika andavanandro io ambarany Jesoa io ary natonga an Jesoa rehefa takatra n'ilay nametraka fanontaniana sy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Raha te ahita fivelarana amin'ny tontolo iainana tokoa isika, raha te ahita fivelarana amin'ny tontolo mpiainasika, raha te ahita fivelarana amin'ny tontolo pinoasika, raha tena ho taranaka mpanorina tokoa isika dia anisany fisipoka lehibe fototra volamena amin'izay fifandraisana zay io fitiavana ny namana tahaka ny tena io. Ary nisy aza i Mahatma Gandhi, mpitaritolona malaza indiana zay nampianatra momba ny non violence sy ampiasany herisetra dia na de sy kristianina azy izy fa nahita n'io tenin'i Jesoa io ka nilaza fa hoy izy tam'izay izao sy ianao de toy ny tena iray sy afaka ny manisy rasy ianao rasy efa nandratra ny tenako ka izay indrindra ny zay tianao ataonao amin'ny tenanao nooka ho tanterahinao amin'ny manodidina anao ka miova ny fifandraisana amin'izay. Raha tianao ho tsara ny tontolo iainanao de sy anapotika anao, sy ampiasa motro anao, sy anao teviala anao fa ataonao kosa nefa izy amelona anao. Ka raha izay koa raha tianao ilamina ny fiarahamonina misy ianao de aoka hifankatia ianao. Ka araky ny voalaza eto koa nefa sy ampy ny miteny namana tahaka ny tena fosiny satria toy ny tena ihany eto no jerena ary sy marodrefy itiavana ny hafa fa ao amin'ny testamenta vaovao dia mampianatra i Jesoa mifankatiavanareo toy ny tiavako anareo, atovy izao ho fahaserovana raha nanasa ny tongotra ny mpianatra izy. Izany hoe ny ao asika kristiana ary zay le fivavahana mamaly ny fanontaniana voalohany isika zay nilazaisika hoe sy ampy ny fepetra sy ny fanatanterahana ny didy fosiny fa ny fitiavana maimaimpona sy misy takalo tahaka an Jesoa zay fitiantsika amin'ny hoe fanompona manompo ny fivavahana kristiana. Ary zay no azo lazaina fa tena fisipoka faratampony ka
iezahsika amin'ny fiainasika andavanandro ary zay no ambarany taratasiny ny kristianina Hebrio fa i Kristy tokoa dia tena mpisorona sy manam-paharoa tokoa ary naneho ny tena fitiavana satria izy masina sy manasiny sy misy pentina dia nanaiky ho sorona ho asika mba ho fanafotana asika ka izay indrindra ry kristianina havana atolotra ny eglizy amintsika amin'izao famaraparana ny taona liturgika izao ary efa avy nandinika ny fiainako avy sika tamin'ny fibanzinana an'ireo olo-masina sy ireo avasika dia resy ny lalana ho ansika mivahiny eto tany ary raha mba tiasika ho tena taranaka mpanorona tokoa isika dia mivelona an'izay fitiavana sy misy takalo fitiavana maimaimpona izay ambaran'i Jesoa amin'ny fiainany manontolo ary nasehony amin'ny faratampony tamin'ny alalan'ny fanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fizaliana izay tokoa ary ny atao hoe tena fitiavana ny fitiavana dia fanompoana fikasana ny soa sy ny tsara ho an'ny hafa ary atao ny andresena ny rasy ny mikasaka mandrakariva ny soiombonana mba ahitany tsirairay sy ny be sy ny maro fivelarana ary ao anatin'ny tontolo iainana ao anatin'ny tontolo mpiainana ary ao anatin'ny tontolo mpinoana ka ahatonga asika tokoa ho soa ho sara ao anatin'ny fiadanan'i Kristy. Ry Jesoa Tompo atorona ao anay ary fa atokana ny lalam-piainana dia ny fitiavana ary indrindraindrindra i fitiavana an'ireo osa sy malemy ka mpio ary zahay andesy ny fitiavan-tenanay andesy ny fialona mahatonga anay manilikilika ny hafa manilikilika sy manapotika ny tontolo iainanay ampio ary zahay andesy ny avonavona ka iombina mandrakariva aminao ka ikasaka an'izay soa sy ny tsara ary anatanteraka ny marina eo amin'ny fiainanay ao ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranyisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.